Hafatra fahatelo ho an'ny province ny Diego. Rena fa tsika faritra Savara manontolo iny. Eto dia milaza aminareo faritsy Diego. Raha misy ny province tena nahilikiliky teto Madagasikara dia province ny Diego. Ary tena nodina tsy nasiana dikany mihitsy nareo tany faritsy Diego ray manontolo iny. Ary nahatsapa fijaliana, nahatsapa fahatsana, nahatsapa fangirifirina nareo any. Na ny vokatsany aminareo aza tena hitako fa tena hoe tsy nasiana valerana, tsy namboarina ny lalana reny. Betsaka vokatsany fa nodina sy nimba mihitsy ireny lalana reny. Ka eto dia mampanantena anareo fa raha zaho lany filoham-pirenena ho votako nareo Diego, province ny Diego ray manontolo, hanavitra anareo, hamonjy anareo, hanavitra ny Diego ray manontolo, fonony hanavitra an'ireo mahatra rehetra, ireo mijaly rehetra ao faritsy Diego. Karakaraiko Diego, avotako Diego, taako mamirapiratsy io province io. Fa dia mianina aminareo fa hanavitra anareo, mianina, miozona aminareo, manao fanekena aminareo. Fa raha lany filoham-pirenena votako nareo. Raha tsy tanteraka zavatra teneniko, tapaho ny tendako, tapaho ny lohako. Raha tsy tanteraka zavatra lazaiko, doronareo velona, tapahonareo lohako ty, lentaonareo aho, vonoinareo. Fa zaho dia manao fanekena fa hanavitra, hamonjy, hanavitra izao firenena izao, hanavitra ny malagasy, hanavitra ny vahoaka, hamonjy ny firenena. Ireo fahatrana, ireo tsy fisiana, ireo fijaliana misy eto Madagasikara ireo, hagnafaka anareo aho, miaraka amin'ny Jesosy izao tenako izao. Kadidan natolotsy Jesosy, sady miaraka amin'ny Jesosy mivantana. Izay sy Jesosy hanavitra any Madagasikara. Ka dia mianina aminareo Diego fa hagnavitra anareo. Saotra anao nanaraka izay fandaharana izay, mankasitraka indrindra tompoko. Saotra.